Amin'ity taona 2024 ity kosa dia mankalaza ny fahadimapolo taona niorenana ny orinasa Seimad ny fahavitan'ny trano lehibe nomena ny anarana hoe Goldens Seimad Building etsy 67 hectares moa no Tsangabato fanamarena izay tsingeritaona izay vaovao mikasika izay indrindra hoentiny vola rava avy amin'ny sariny tsiry Rakotoarsan. Hatramin'ny 10 taona niorenany izao vao nahazo fohy be tena fananany manokana ny orinasa mpanjakana momba ny fanorena trano Seimad. Eto 67 hectares ny fohy be vaovaon'ny Seimad. Mitety-bidy 4 miliara zato tapitrisa ariary ity foto-drafitr'asa vaovao ity ary tao anatin'ny 12 volana no nanaovana ny asa. Manara-penitra ny foto-drafitr'asa izay ahitana Brown Seimad ary misy ihany koa ny toerana izay ahova. Tao anatin'ny 10 taona nisy iny dia trano miisa 5,707 no naoran'ny Seimad teto Madagasikara ka ny 7,709 tamin'ireo no naorina teto Andrenivohitra. Tao anatin'izay 10 taona nisian'izay dia azo ambara fa Seimad dia teo aniran'ny vahoaka mandrakariva raha tarafina avy amin'ireo trano naorina. Izay raha teo no antom-pisiny fa tsy izay ihany fa isan'ireo mpiara-miombon'antoka akaiky ny fitondrana ny fanesika io Seimad. Ary izany dia azo lazaina mbola nomboka talohan'ny fahaleovantena ka hatramin'izao. Teo foana izy ary ny nahafantarana azy tsara dia ireo cité maro miorina eto Andrenivohitra. Ireto avy zany ny cité Anampefilo, ny cité 67 hectares, ny cité Anambopo, ny cité Anambaniala, ny cité Manakambahiny. Fa nisy koa ireo hafa naorina tany amin'ny faritany, na tany Tomasiny zany, na tany Atsiranany zany, na tany Toliary zany sy ireo maro izay tsy voalaza sy tsy voataniseto. Izany rehetra zany dia tamin'ny Repoblika voalohany. Tao koa nefa niketika asa anorenana ny 7,4 trano isan-taona izay voafaritsy ny bokomena tamin'ny Repoblika faharoa. Ary teo aoriana dia tao koa ny politika anorenana ny 5,3 trano isan-taona tamin'ny Repoblika fahatelo. Ny fiaraha-miombon'antoka ihany koa tamin'ny fanorenana ny tramora tamin'ny fitondrana tetezamika tao ihany koa Seimad. Ary teo koa ny entim-piaraha-miasa samihafa teo amin'ny Seimad sy ny fitondram-panjakana. Ohatra amin'izany ireo contrat de maîtrise d'œuvre délégué tamin'ny fanorenana ireo trano fonenan'ny mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo manerana ny Madagasikara. Hatramin'ny anio eo amin'ny iray alina latsaka kely eo ny trano fonenana nahoan'ny Seimad tao anatin'izay 10 taona izay. Ary mbola mitony zany hatramin'izao Repoblika fahaefatra izao raha tsy laza fa tsy ny fonenana ny trano. Fonenana miisa 70 latsaka iray izay natsangana ato an-damosiny trano notokanantsika ity ho vita amin'ny volana Marsa 2024. Tsy azo ditsita ihany koa fa nandalovan'ny Seimad avokoa ireo krizy nisy teto amin'ny firenena. Nanomboka tamin'ny 7,709, nandalo raiky amin'ny 7,709, nitoy tamin'ny 7,2 ary voateo no niaina ny krizy 7,2. Azo ambara fa niaritra ny mafy tokoa ny orinasa tao anatin'izany saingy noho ny fitahin'Andriamanitra dia tsy rentsika ilay sampikelin'ny tetrano be fa eny ihany izy. Na dia nisy aza fotoana izay tena nahakivy sy nampiravoravo tanana. Na dia teo azy izany fahasahiranana izany ary na dia maro aza ny mpanentsika dia niezaka tany ny tompona raikitra rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra hiaro ny aja mamboninahitsy ny orinasa. Rofon'izany ny fahazahoana tsy tapaka ireo mari-pakasitrahana maro tsy voataniseto avy anampita-dranomasina. Ny fahazahoana ny certification ISO izay tsy tapaka mihitsy hatramin'ny taona 2019 mankaty. Io dia lamina kalitao sy iainan'ny orinasa. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe système management de la qualité. Marihana fa hatramin'izao dia ny Seimad ny orinasa mpanjakana tokana eto Madagasikara manana tsy mampiatra ara-penitra kalitao ISO 9001/2008 eo amin'ny lafin'ny fanorena trano. Naranty teto 67 hectares avokoa ny tetikasa ho tanterahan'ny Seimad.
Tao anatin'ny lahateniny ny minisitry mpanjakana misahana ny fampitaovana ny fotodrafitrasa ary ny fanajariana an-tany dia laza fa dingana lehibe ny vita tamin'ny fahavitany ity fotodrafitrasa eto 67 hektara ity. Nisaotra ihany koa ny rehetra niara mifarihona tamin'ny fanatotosana an-tetikasa izay nanomboka ny volana novambra 2024 ny tenany, saingy notsipihany nandritra ny lahateniny ny tokony tsy hamarotana ny tanin'ny SEIMAD. Natao hivarotra tany ny SEIMAD. Ny faharoan'izay hitantanana izany tany izany ihany dia naka fepetra ny ministera izay tantanana satria tsy ny SEIMAD rery akory manaroatra ny fotoana zao any ilazana ny fepetra izay niraisina amin'ny fanajanonana aloha ny fivarotana tany ny tany mpanjakana satria fotoana vitsivitsy zay dia manomana drafitra isika mba ahafahana mampirindra ny politika mpanjakana indrindra eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa ary anisan'izany ny fanorenana trano. Ny fitokanana ny Golden SEIMAD Building teto 67 hektara dia notarihan'ny ministry mpanjakana Arivo Rakotovao ary natrehan'ny Prime Ministra Lefitra roa misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana teo aloha.